tranomboky tonta nosoratany anjanony rina ravelo arsoa iratra RMHT Louise Ravelsoa niaraka tamin'ny Lakloniny Joseph Radizaparany ary andrainy ary ny mpanoratra tranomboky tonta nandrindra sy nanantotosa rina ny fanantenana tonga ary nibo aty an-dakozia manitery izy zany zany ve ie sady le loka kafizitsika mihitsy ty ohatrany ity indray mba tsarotsaroany mivavako mantsy mety mihitsy zany ka sady noana mihitsy io andao ary enana vivavita koa ty ary aleo za mihitsy ny anao couvert ariko bonsoir dady bonsoir ny zanako ary noeperiko efa natorany indri zaho koa nino rano nabe ao fa evisakafo sika kia andana mametraka couvert miaraka amin'ny papaingana sady nitondrako chocolat ny indri ao oe ao fa rehefa ao misakafo vo mihinana eny ary ndao fa manao inona rery atoko indriry miora milalao ako fa maninona ny tsy miaraka amin'ny papa sy miotika ka ny papa mioty foana izy nge tsy mety milalao miaraka amiko mihitsy aiza koa kia ao fa teneniko papa ok zao ka zaho efa tsy lalao tsony ao moe ormaefa inona koa ty manaitry ty fa maninona koa ianao no manao an'izao fa za manao inona ary nibo tsy avelanao miaraka milalao aminareo ny miora dia nalahelo be izy oviana koa ianao no manao toy izany za koa ve dia hanao an'izany raha matoa ny zanako ao mihitsy nitady ho raty saina sahady andray avelao izy mba hiaraka ilalao aminareo fotsiny amin'ny manaraka eny re veriko fa tsy ho avy tso lehilahy bonjour ndry nahoana kosa moa any tsy ho avy efa hoe za rehefa miteny zavatra ray dia tsy maintsy tanterahako ao eny ary dia ndeha hoaiza zany tsika izao modiko ie fa ngatsy mbola andehandeha indraika aleo aloha tonga dia mody sika dia rehefa tsy mianatra indry mandehandeha tsika tsy tiako indry sao be dia atiako zany indray aroko oay misina fa tsy tatanareo ve io mijoro etsy aloha io ry mioty ay zany andrekiaky io izy mihitsy io maty andro any dia ahoana zany ny atao sa ve hiaraka eny sika andany ianao tonga dia mandeha fa masika be nge io ka andany tobola oaizy ianao iny aby aloha aty zany ary salama tompoko ay ianao zany mimpanadalany zanako avelao moa izy ry dada mba handeha fantatra ao mba zazatsy amin'ny taona eo adalanao io eny tompoko fantatra ao fa tsy rarahinao tsy izany tompoko atao fara moa hitako manadalany zanako raha mbola tratraka anao dia fonja amin'ny andro ianao dada kosa andany ty mody ay Sabe uma lalafa, nada wayana. Kami fatima sa panibibu matana, ekumangina, isentuana.
Tonga sondray kia. Misaotra kely vandro kely a. Andao mandrosoa re. Riangana itsy aho. Ao izy ka any ambony any ngamba izy teo. Andraso e. Leny io tonga io. Ho avy arehetra. Aresy dada. Any an-tokotany any izy teo. Inona aloha voandalana netindriafy any e. Ndriko anao dia tsy aneko mihitsy. Ao anatin'ny maro misy zavatra netiko anareo. Mbola tsy makaina akory ity ny olona ry mioty dia efa dalain-drisahatika. Tao a. Neny koa zany. Bonjour neny. Manahoana kia? Manahoana fahasalamana? Salama tsara ry neny a. Nareo adina nahoana? Salama? Finaritra koa izany ko. Izay koa salama kia. Sara Tantarao aloha izay vaovao misy any amin'ny any e. Masaka ny sakafo. Rakizy a, isakafo. Ho avy dada. Mantry izany a. Izany ve? Ataoko amin'ilay tianareo mihitsy izy ato e. Fa aiza ihany tia mioto mbola tsy nidina ihany e. Dia tsy haiko mihitsy ry dada. Noheveriko efa aty azy iziko. Misy toetra mihitsy ny zaza raha iny ka. Ary manao mokondoha mihitsy. Efa ty ary dada. Tena tianao mihitsy ilay andrasana sy mampiandry a. Mbola namita zavatra vetivety re za e. Fa tsy izany mihitsy ny antony. Fa angamba ianao Tena mba miangavy re ahy. Mba afaka misakafo am-pilaminana ve sika e? Aiza ve dia na ety ampisakafoana aza dia tsy vita mihitsy ny adinareo mianaka. Marina mihitsy izany teneneny izany. Nareo ve izany dia tsy mahay mihitsy raha tsy mifamaly foana e. Zanaka ao vavy anarina ary nivo a. Miala tsiny are a. Tena miala tsiny. Dia aoko izay sao dia izany indray nampiadanareo mivady eo ka. Andao isakafo ka. Mba ohatry ny hoana marina aky fiainana eny amin'ny oniversite eny ry miora. Mahafinaritra ihany akia. Fa somary manenjikenjika kely fotsiny. Efa tena tsy androko tsony aky ny alako atao amin'ity trano ity a. Tena leo fiainana miaraka amin'ny dady mihitsy aka. Mba moramora aky ho inona izany a. Ka maro n'izanyko. Tena marary saina mihitsy io rangahy io. Ohatry marina e. Tena tsy mba misy tany iainana mihitsy ve aky. Ahitany zavatra kianina foana izay ataoko rehetra. Eny fa na ny zavatra kely indrindra aza. Eny e. Diso mafy loatra tokoa aloha ny fifehezany dady e. Sapako ny zavatra iaino andry ato. Ka izay nge ny lazako hoe sambatra indry afaka tato e. Moramora vahiny izy. Maresaka ery nareo roa vavy ato izany a. Ele dady mba mifampitantara fiainana re izay a. Dia inona ny fiainana no mahaliana anareo ato ka. Ny fiainana eny amin'izany oniversite izany resahanay eo e. Ay kosako. Tsara rehefa liana aminao avy sahady e. Ahafaha mandeha tsara tokoa ny fianaranao any ry miora. Taky ninona mandeha tsara fa aza manay dady e. Tsara izany ka. Avelako eo aloha nareo fa andeha hiverina hiditra. Eny e. Inona koa fa saika eny resaka izao iny dia mody adaly eo. Inona ry ty? Kalma ho ahy. Miora, misy zavatra tantaraiko andry marina kia. Ina aky izany? Tantarao e. Efa mangidy tena andry sady izany sofiko. Ndry koa izany. Tampizanao akia. Tadidindry moa miary. Miary? Iza moa izany? Le bandina nadalana isaka metsy iny tsika kia. Le bokosikely iny. Ay, izay vao tadidiko. Manina aky? Miaraka aky izay a. Anga? Andray, tonga tsy mba faly akory aky indry. Izany kosa kia. Tonga dia lasa ny midada fotsiny izay koa inona ny azo andrira fatany izany ko. Izay ataony any aky a. Inona amin'izay zavatra ataoko moa tsy fefeny dada foany e. Teny any aky hoe nitandrindry a.
ho matiny hoe indrindra fatany izany. Eny hitako tena tia indri tokoa aloha ny mpandinina izany azy fa maizany mifankatia tsara. Misaotra zoky a. Dia aza mieritreritra indri hoe tsy faly amin'ny asambarandry izany a. Zaza mba faly fa nahazona mafaka ifampisarana mahazo andrindroko. Indrindra hoe rehefa tsy ato a. Fa tantara hoe aloha fomba firesahan'ny tamindry lena be. Eno ary fa alohan'izay tokoa aloha misy zavatra ilako fanampiana amindriky a. Izay indrindry. Misaotra neny tena matsiro be foana ny sakafonao. Aiza kory anaka. Marina e. Ataoko ampitiavana fotsiny eo anareo hoe oviana marina moa indry izany no mandeha. Milatsinainy any mandery neny fa hoana? Otry fa angamo nareo tsy vakansy. Vakansa mihitsy fa mbola no maneoko samihitsy ako. Fa za aloha andeha amin'izay zareo fa satara eketo fa hoaiza mity andro hariva ianao? Amonjy an'ilay fety ako. Fety inona e? Ilay fety niresako tamin'ny eniko. Zaza efa navelany eny fa hoe izy hono niresaka amin'ny dada. Fa inona izany ramatoa? Ai tokoa moa. Ay tena miala tsiny kely mioto fa tena adiniko ny resaka momba an'izay tamin'irenareo tena azafady. Neniko tsy misy mivoaka izany eo e. Ary lasa miakatra any amin'ny efitrano any rehefa tsy nakanina intsony. aleo moa za mba handery dada, namako ange handeha daholo e. Tsy misy raraiko an'izany ro mioty a. Ny fantatro fotsiny dia hoe tsy mivoaka ianao dia izay. Andray dadako tsy maninanina izany manatra sy makazy. Aleo izy mahiaraka amin'ny namany. Tsy ilaina ho tsy misy mivoaka ao. Ianao ety ny tenin'ny dadanareo izany a. Lety tena efa napoziko mihitsy fa tsy hoavela amin'ny dady ivoaka eto izany a. Neny mba nantenena nampy nefa kinanjo dia afaka didy aminao ary maefa fa mba efa nangataka anao ampatsorana ny mba hivoaka araka amin'ireo namako a. Sainginy ianao moa didy jadina foana ny tsy maintsy mandehako, ka na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy mandeha androany ny fantatro. Aiza moa ilay poketrako teo? Tika ary aleo sokafana moramora amin'izay ty varavarankely ty dia lasa zao. Sady mety efa miandry aho zao miary a. Fangahy ianao mbola tsy atory any ramatoa? Efa atory mihitsy aho io ka. Ka inona mbola mampodikodina anao eraky ny trano eo e? Inona ny tsy akarany aty ampandry? Tena tsy ho tafandromandry mihitsy raha tsy miresaka amin'ilay zanako aloha miala tsiny amika. Ohatry izy no tsy manaraka lalàna ifampitondrana totokan-tranoko, ianao ny ala tsi. Ka mba efa niera ihany izy nefa tsy navelantsika amin'ny ora farany. Eo aloha ianao vetivetika. Mioty a. Sokafy aloha ty varavaranty fa iresaka sika e. Fantatro fa tezitra amiko ianao saingy mba sokafy aloha e. Fa inona ihany zao ramatoa? Ao ianao anjokapoka an'io varavarana io? Mba avy aloha re izy akaina. Ohatray ary fa lasa izy. Zay ny ianao. Tena manao zay pata mihitsy ny zanakao iny a. Tsy mba azo anarina. Tena mba aoka re zay ny adinareo mianaka ary maefa. Tena efa mandreraka mihitsy. Aiza ve rangako vao mifankahita dia miady foana. Vao mba miresaka dia tsy maintsy mefara amin'ny famaliana. Zao moa dia lasa mitsoka mihitsy le zaza. Ka zao raha mahita zao ny adalanjanakao e. Ataoko ahoana moa nijery fotsiny amin'izao ka. Tsy azo tenena fa be famaliana. Raha vao sakanana moa dia manao ny didohany ihany. Ka raha mba navelantsika nandinga izy zao tsy nivoaka tsokosoko toy izao e. Ianao nga moa tsy ahita teny arovana azy eo foana e.
Izany vao mahay mampidingy indrambo azy ohatr'izao. Fa dia hita tsara iny raha tonga eo rapitso. Fa misy narineny mbola lasa nandeha amin'ilay fety ihany ho any zandrinao dia io no mahatezitra andrainareo toy izao e. dia tsy nanaiky mihitsy zany kara raha tsy nandeha. Inona indray ary izany izy io rehefa tonga miody dia asa raitsy. Atao variana be izany tsy mahafinaritra indrindra ilay fetiny karakaraina iny. Azafady lesy izany kosa fa manino somary variana kely fotsiny ka azoko fahatarina ary ve hoe inona ilay mahavariana indri zavatra tsy dia misy dikany lesy izany. tsy misy an'izany fa tantarao re tsy zandry miary fa misy iny lasa kely ho any saiko hoe anao ahoana ary ny toy an'izao fifankatiavantsika izao hoe mba haritra ihany ve. Finona koa no mahatonga andry mieritreritra an'izany izao. Ka tia fiainana miaramila be iainako miaraka amin'ny dada ao an-trano tio. Mioty izao tiako indry tena tiako. Tsy manana eritreritra ny lalao andry izany ara sanatria izay ny ao an-tsain'ny dadanareo. Rehefa vonona indry dia afaka makany aminareo izy miresaka aminy. Misaotra betsaka lesy tena mahafaly aho izany teny lazany ary tsapako tokoa ny fitiavan'lahy izay ny ho ahy saingy mbola misy saingy indray ve tsy ny momba ny lahy mihitsy anie ny olako fa hidady na inona zavatra ho atao azy eo dia tsy hanaiky mihitsy izy. Izany ve aky dia ahoana aky izany ny atao izao ry miary raha tena tsy ahy ianao dia mba tanterao ty fiangaviako ty. Ho inona izany tenenao fa raha mbola ho andrisan'ny fitiavantsika dia vonina hanatanteraka azy. Izao ary so dia aterika eo ambaravarana ndrika aleo ety any ala no miverina ka alina azy efa namay be vao tafavoaka ataoko ka maika hoe hita ny dady tsy asa anaovany anao ka tiako tsapany dadanareo mihitsy indri hoe tena tiako indri fa eny raha ozy indri hoe eto miverina dia verina eto zany. Ino fa misaotra lesy fa zao asa diny le resantsika omaly ireny. Le inona tamin'ireny resantsika ireny aky mila kosa ao rehefa sangisangy zany raha izay no ahafahako itianao mandrakizay dia ekeko. Tena izay mihitsy raha mbola eto amin'ny dady eto dia tsy haritra izany mihitsy ny fifankatiavantsika sady izy efa tsy mahakasitraka anao raha teo efa tena leo tanteraka mianao amin'io trano mihitsy ary miary leo ny didy zadiny dada leo ny miady lava aminy leo ny miara-monina aminy tena hoe tsy hafa miaina malalaka mihitsy fa voafy mafitoy reny gajo reny ka zanaka vavy kosa ny indri tsy te hanan-dratsy satria zanaka tiany indri tsiry miary ny any dada efa tsy zany tsony mifanohatra amin'izany aza ny zavatra tsapako ao an-trano ao toy reny zaza tsy tiany reny amoronana an'izao lalàna tsy misy rehetra izao mba aleo monina anao izany nefa mba zaza mora narina ihany fa tsy hoe zaza maditra be sady tamin'ny ora mbola mipetraka tao aminay ne tsy nanao ohatran'izany izy tena leo tanteraka ary miary eny araiky fa andana amin'izay aloha sao vao mahitombo eto ny bebibedy azo andri raha taraiky be eo eny ary izay ara fa lasa dia aza mandeha mafy loatra ny andalana biso eny aky fa mandeha mora ay dia atsoko raha misy ilaina raikitra izany aleo hoe midina tidy avy amin'ny varavarankely ihany ny miditra aizy iny dada
Fa maninona reto amin'ny varavarana fitirana olon-drehetra miditra e. Sa efa lasa varavarana fivoahana sy fitirana koa varavarakely ankehitriny. Efa hitanao ihany moa zako inona tsony moa zany ny olana tsy hidirako eto. Manao ny dada. Tena be lo tsy azo tenenina mihitsy ianao mantsy a. Mba efa marary ange zany e. Raha mbola atao mbany tapitranko ianao no mipetraka dia tsy maintsy manaraka ny lalàna petrako ato na tianao zany na tsy tianao. Mazava? Mazava andre matoa. Ary aza matahotra ianao fa fotoana sisa ny saina dia alato ah e. Ary avelo ny tanako ka. Fa misy inona ato e? Sady efa zao ny zanako vao malala miditry ny trano dia mbola be famaliana ihany. Io mivadinao roneny a. Tsy salatsalana tsony fa efa dala mihitsy. Miala tsiny aho fa hiakatra any ambony. Mba afepero kely ihany ty vava so ahitana loza e. Inona moa ny loza tsy efa hiainao ka tsy miaraka aminao ry dada? Maefa mba miangavy re ahy e. Oka aloha zay maraina loatra na ny manodidina aza angamba ho gaga hoe inona sady zao e. Efa eo imasonao mihitsy ny zanako no manevateva toy ireny dia mbola sano ihany no miaro azy. Tsy miaro azy kosa fa mareniny ianao e. Ndry asa nambananao ahoana zay le malalako any. Efa be ohatrany tiana angamba izy zay any a. Mafy koa aloha ny mahazo ny sipa kely iny amin'ity dadany ity e. Mba nasika ihany rabaina tamin'ny bavy kely fa ny an'le dada amin'oto kosa efa tsy izy tsony e. Aiza moa ka lasa nanita-tsaina mihitsy le sipa amin'ny ataony. Dia ahoana tokoa moa zany ny resaka iny? Andao hitsokitsika ry miary a. Eno a. Andao hiala eto amin'ity tanàna ity tsika. Tena tsy vitako tsony miara-miaina miaraka amin'ny dada ry miary a. Raha rano foana tsy hifandray aminao. Tsy avela miaraka izany antsika na hanao iny tsika na hanao iny. Manontany azy ny antony anefa tsy miteny izy. Zany veky. Dia ahoana re zany ry mio dia? Efa hevitra tapaka miary a. Ka na hanaraka ahy ianao na tsy dia tsy maintsy miala eto ah. Zany tsy niteny tsy mazoto hanaraka andry e. Zara koa asika afaka mifankatia kalalana tsara. Zany? Saingy sura vendry fa tsy voamay ampitombo ny olana efa hatrehany zany. Voamay izy manana antony ankalana. Ary ahoana momba ny fianarandry? Ahoana koa neninareo? Eny e, ekeke mbola tsy ampitoana tokoa amin'izao. Saingy afaka volana vitsivitsy angety efa 12 taona e. Tsy olana amintsika tsony miala eto amin'izay. Momba ny fianarana indray afaka tohizako foana iny na oviana na oviana na aiza na aiza koa tsika. Momba ny indray aza matahotra fa haiko ny resaka aminy e. Mihina fa izy sisa ny vahaolana farany lesy a. Ka ahoana? Tsy mora tokoa aloha ny atrika an'izany rehetra zany. Saingy ho porofo ny fitiavako andry dia manaika ny fedra midiny fiainana rehetra. Fa alohan'izay aloha dia mila nitsotra ny neninareo tsika rehefa tsy hanome any dadanareo. Zava-dehibe zany mantsy. Andray faly be a. Misaotra miary a. Aza matahotra ianao fa resako niny. Ary minoy lahy na fa tsy ditra koa ny anaovako an'izao rehetra izao. Tsapaka ihany mahazo andry e. Ary tena miaina an'le izy koa. Ary matoko indry mandray an'izao fanapahan-kevitra izao dia izay zany ny tandrifa mety. Miandra an'izay fotoana izay zany sika kia. Mandra-pahatonga an'izay koa mba efa mitombotombo ihany le volana angoniko ao ma. Misaotra trano miary a. Asa hoe ahoana ny hetrehako an'izao rehetra izao raha tsy toela. Inona moa zany le tiva dia efa mafisy ny vatana saina ry miary a. Izay lahy vao tena hiatrika an'izany fiainana an'izany. Miody nitantara ho aliana be a. Akatona ilay varavarana io dia aviaingana.
tena nafinaritra kia fa raha ny sitrapoko aza dia tsy miverina taty tsony mihitsy Ko tsy asa izay nilovan'ny dadandrira tsy miverina dia kindry tsy vitako tsony kia tena sambatra kindry afaka tato ka fa ineny ho any magaga miaritra ny toetra ratsy ny oranga io ato e vadiny aneky iny maninona marina inorina iny miaritra ato Dio afaka miditra Wai, mandrosy neny Veta kaikinay rovavety Hoeny mihitsy aka Manapitaitena mihitsy ndry alina ry miody Samy fe Maninona raha mba niteny Faravaratsy ny ray taminay sy miora Tena manao azafady aminao ary neny Tena mifona Noentiny atezerako tamin'ny dada fotsiny Ka nanao hoana mifetinao tany ary Nafinaritra be Teo daholo izay mpinamana Tsara kosa izany ko Fa na izany aza rehefa mba mivoaka nareo dia mila zao mialoha ihany fa lasa adala amin'ny fitaintainana eto fotsiny Endrery neny Fa zaho aloha neny vao feno 12 taona dia hiala ato amin'ity trano ity Dia ho aiza hoy ny anefindry Any alavitra ny neny Any amin'ny tady asa izay mavita aloha dia manao ny fianarako avy eo Rehefa lavitra ny orangampanao didy zadiny io fotsiny dia efa mety amiko Sady filazandry azy koa Maninta hoako Dilozandry eto izany zay Eny marina hoako Zaho aloha neny dia tena gaga aminao mihitsy ka Inona magagandry Tena navitanao niaritra niaraka tamin'io nandritra izay 5 taona izay ka Ka inona ary ny tiandry ho ataoko Ho ariko izy Sady rainareo nge iny Zaza indraindray mieritreritra hoe sao mba tsy tena raiko azy Aza diny fotsiny ekiny manome vaovao anay rehefa lasa manatanteraka ny nofinofindrindry Eo koa ndry dia manoana ny redirediny eo Ka marina ngezandry neny Zay neny zay Fa tsy adiniko nareo Sady tiako be koa nge nareo Fa misy inona ary mbola tsy miantso foana miody Tena miasa be izany saiko izany indrisy ry miody Raha azoko natao nanalan'izao fijaliana henanao isan'andro izao dia nataoko izany Hitako tena manana ho avy mamiratra mihitsy izy saingy sao dia sanatria ho simba izany no ity didy jadiny rainy ity Tsy avelako ho simba no avinao ry miody Vonina hifanampy aminao anatratra ny tanjontsika Ahoay Misy mesazy izany Andraso hoe vakina Aza dia miasa saina be Fefa milamina izaho zao Aleo rapitsika miona rehefa samy rava mianatriny fa androany mantsy tsy mianatra zahay Dia tsy anainlahy Zay fa mahazo chéri Bisous Zay vao milamina saiko Inona izany fa dia miandry rapitso indray izaniko Zay aloha fa lasa mazotoanareo Fa mieritreritra no aiza moa ianao Dia hianatra ako Ato trano mianatra fa tsisy mivoaka eo Otry Fa inona koa to mahazo an'le rangaty Avela hoe izay andeha hianatra ko tsy mahazo mandeha ahoana Tsy misy mivoaka eo raha matoa Fa maninona kosa ry dada Na andeha hianatra avy ve dia andraranao anakoa amin'izao Eno fa misy inona ry maefa Fa misy inona ahoana Taoriana ireny didoina ataony zanako ireny ve dia mbola iny ihany ianao fa tena andeha hianatra tokoa ny voanany trano Andray ry dada Fianarana kosa ve dia ho ataoko tsinitsinina toy izany Ay moa izany izy io Rehefa mifianarana izany dia tsy atao tsinitsinina fa rehefa ray aman-dreny miteny sy mananatra dia azo atao tsinitsinina Tsy niteny an'izany kosa ry dada Tsy rarako Ny fantatra dia hoe tsy mivoaka eo ianao Sady izany fianarana izany koa hoe moa hiditra amin'ny lohanao tsony Tsy efa revirevy miaraka amin'iny namanao iny izao no mibanao an-tsainao Sao mba efa tafahoatra kosa ny ataonao ry maefa Tsy ady hevitra aminareo amin'izany eto
aleoko mandeha mikarakara ny zaridainako. Mivoa eo any ianao ry mioty e. Neny raha alokin'ny teniny dia raha riva miresaka aminy sao mantsy hitatra zavatra hafa indray raha anao tido eo ndry. dia hatramy fianarako kosa very neny sao mba efa tsy rariny tsony e. Ohatry angasy mianatra indrindra andro moa. Mianatra ako. Inona ny mbola tondry ato foana? Efa miroa sasany izao e. Ka tsy avelan'ny dada mandeha mianatra ary ako iny nataoko eo. Tsy avelany ahoana koa. Izany e. Andeha irenireny fotsiny noho ny voako ny trano fa tsy anatra akory dia tsy navelany aho. Efa tafahoatra kosa izany ataony tady izany aleo misy resaka aminy. Reraka ny fotsiny ndriry miora. Neny aza teo ny teny azy tsy nasiany dika ny komaikako indrindray ve hoe no. Izany ve? Na izany aza tsy maintsy miresaka aminy avy eo e. Tsy mety kosa raha resaka fianarana izany no anaovana didy jadona toy izao. No avindry mihitsy mantsy ny tady ho lasa kilalaoko. Ka tiantsy ahy angamba kia dia amin'izay tsy mifindra. Rehefa tsy mifindra kilasy amantsy dia tsy afaka ny anala fanadinana mihitsy. Rehefa tsy afa-panadinana indray dia tsy afaka hianatra eny amin'ny oniversite fa tsy maintsy mijanona atao trano foana. Fa eny arakia misaotra mialoha ihany aloha miorana izany aza. Raha tsy nisy anareo sy neny angamba dia efa tsy haiko tsony sy nahazo anatatoka. Tsy izy fisaorana kia. Tsapako fa zaza indrindry fa tsy mahaditrarako ny fahitany dada izany. Indry aza tsara noty foana ny ampianarana koa. Ka izay indrindra. Fa ny angatako amindry fotsiny dia hoe ninona olana sedraina dia ny fianarana aza atao ambany zavatra misy. Io ihany lalana tsara tafivoana amin'ny fiainana mantsy. Eny ankizy zao kia. Asa matahotra indry fa ezaka amin'ny fianarana foana mba ho tafita. Ary avy aloha ataoko kalain-kely mihitsy ndry e. Aleo aloha io makomana amin'izay fa efa irafy izay mioty dia andeha hitsena sy anatitra azy amin'izay koa avy eo. Efa tsy andrikeriana hitana azy izany. Zay mety zao. Ary nataoko aza indray koa ary moa ilay lakile teo e. Mety e. Indray ny ataraika eto. Ay ity kosa kay fa za mihitsy ny tsy mijery ka. Lasao. Zara mety mbola tsy mivoaka foana e. Ny mpianatra nefa ohatry efa nivoaka avokoa. Sa ve mbola taraika any zareo? Nefa nge ohatra n'ilay nama mampiaraka amin'ny mihitsy ilay fahitako nivoaka teo e. Izy mihitsy iny ka. Aleo aloha bibiko mihitsy ka. Way, tena miaro ty mibiby anaty. Mety efa miandry any izy ngamba izay. Aleo aloha atsoko mihitsy ka. Allo? Rasa izandray ilay rangahy teo iny. Mioty hitandringa dadanareo teo? Tena tsy haiko ry neny tsy any amin'ilay trano fametrahana korotanetana any atokotany andray fa izy izao e. Any foana ny mahavariana azy mantsy. Asa misy inona loatra ao? Saretsiko. Zaho koa tsy niditra any loatra fa lazainy be voalavo be hono ao.
draidray izany ndray tsy miditra amin'izany a. Indri aloha so hiaraka amiko hoe andeha ho anatsena mantsy. Neny a. Mbola amin'ny telefona nge za ampiresahanao io e. Ay mo. Miaro zao zany fa aika. Zay aloha fa lasa e. Mazo tondry. Mazo toko neny. Azafady lesy fa mbola nampiresahan neny teo kosa. Ay ve anao aty tokotany e. Zary sahirana mitady anao. Fa misy ilainao anga? Asa ikilaza aminao fotsiny hoe andeha etsena. Ay ve. Tsy haiko na mifiry na mifiry vao tavaverina. Maso toy ianao e. Misaotra dia ianao koa e. Miotya avelao iny telefony iny dia aviva misy ilaiko anao aty. Avelako vetivety aloha hoe lafa ilainy dada indray za. Tsoky la aveo a. Fa inona no ilainy dadanahy e. Apio ibatany ty vady ty e. Fa inona zany ny atao anatin'ity? Entana ilaiko ny ao anatin'ity a. Moramora ianao aingana. Fa hoentinaiza zany io e. Any amin'ny tranomboky e. Fa inona koa zany ny zavatra ataony dada ao amin'ny hevitra be voalavo be io? Any ianao mahita azy e. Andao. Fa maninona zany reto boky reto ny samidiny dada rehefa tsy ilaina tsony. Dia mba diovina koa ty hevitra ty mba afaka ametrahana zavatra hafa. Efa zay mihitsy ny nanaovako azy tika. Zay no mahatonga efa mezaka mandamindamina azy io. Eo aloha hiarahinana reto gote kely reto fa nomaniko atsika manko reto. Ary ay ve nisy any reto tato e. Eo ary. Velaka aloha dada fa mbola misy zavatra ataoko ary a. Eny ry a. Maninona kosa zany dada fana
tena tsy normalina mihitsy zao e. Aizany zanako efa mifiry zao olo zao ve dia mbola tsy miditra ny trano ihany izy. Mitony aloha ianao raha matoa. Fomba ahoana ary amin'io tsy nisy resaka akory tamin'ny maraina hoe hivoaka izy androany. Kalma ihany no nareo e. Mety hoe varinany amin'ny namany ihany izy ohatra na adino ny antso atsika. Namany izy efa tapitra natsoky daholo ny namany fantatro rehetra fa tsy misy mahalala an'izay naleha nono. Tena aleo iantso polisy mihitsy ka. Andana re matory fa tsy ho dia ihany izy rehefa maraina ny andro efa fanao ny zanaka ao eny mivoaka tsokisoko toy izao rehefa amin'ny alina. Tianao dia tsy rototra akory rangaty. Misy famarinany ihany aloha voalazany dady e. Aloha sika tsy eritreritra zavatra hafa. Andrasana izy dia rehefa tsy miverina izy raha pisy maraina dia mampandreny mpitandro filaminana sa hoana? Eny ary fa na izany aza aloha atsoa ihany izay namany fantatry indrisy ao mba niaraka andry zareo. Endriny eny ao fa atsoka. Dia mba kalma amin'izay ianao raha matoa. Dia mekara matory avy eo fa za aloha tonga dia hiakatra e. Hainao fa reraka avy nanamboatra zaridaina mantsy za io. Zay tsy mandray telefona koa ary izy raha neniko. Ndana aloha niny makainy. Za aloha tsy atory fa iandro izay mety hiverenana eto. Foasiko niny raha ohatra tonga eo izy. Navery na mifiry moa izany. Zay aleo ary aloha hiakatra e. Maharary akoa izany ny lohako. Tena mba foazy aky raha vao tonga eo izy Indri ndana amin'izay bonne nuit neny. Bonne nuit Indri. Tena nanofi ratsy marina. Tompo, tena mba faniriko raha mba nanofi ratsy any kosa ny zavatra mahazo azao. Saingy indrisy nefa fa mbola midy ato amin'ity toerana ity mba toerana aiza marina ary tsy misy anaty. Hevitra fa hafa izany. Tsy misy na dia varavarakely ary fa dia ohatry ny kanalina kely misy ivezivezen'ny rivotra fotsiny. Ny varavarana indray dia reny varavarana tsara hity be reny. Fa inona daholo aza ny dikan'izao e. Oay, ary misy manokatra ny lakile avy any ivelany ingeza amin'ny varavarana izany. Iza reny ny olona hiditra eo e. Ka nanao ianao tato? Dada, tena tsy nandiso any eritreritry fa tena ianao tokoa no nandidy anahy tato. Fa inona ny dikan'izao dada? Nahoana ianao no manao toy izao? Zany ve dia fanontena mbola tokony hipetraka e. Tsy azoko ny tianao lazaina. Taona moa nitazaina mivady sy ny karakaraina anao tato. Nefa dia toetra raha tsy fitiavan-tena toreny navalinao anay. Be famalina, tsy hay atory. Ka noho izany dia mahatatesa ny sazy miandro ry kala kely ary avy ity aty. Avy io Dada, fa ino ty ataonao e? Dada, avelao e. Ay, tonga nareo mianaka. Ka nanao ahoana hono ny ty tany? Inona moa fa dia ny zava-misy no lazainay tany e. Hoe tsy hita izy nandritry ny alina ka hatramin'izao. Efa tapitra nanontanianay avokoa ny namany, ny tany am-pianarana sy izay rehetra mety mahafantatra azy fa dia tsy misy mahalala izay mety nalehany. Tena ketraka tanteraka ary mahefa. Neny mitony aloha so marary eo ianao. Ao fa raha nandeha niaraka amin'ny namany any izy dia tsy maintsy miverina eo. Any mety hoe misy antony fotsiny mbola tsy miverenana. Marina mihitsy izany voalaza muro izany reniny ary sotroy aloha ty ranom-boankazo ity ka. Rehefa kelikely eo ezaka ny tany manodidina ihany aloha e. Fa hono ary dada? Ahoana izay? Tsy niteny zavatra tamin'ny dada mihitsy ve no tomaly? Na hoe izay mety ho alihany ohatra? Eny tokoa, sady nareo reo ingeny tato omaly talohany andehanako e. Dia tsy ho hitanao ve ny ialany teo koa e? Sady tsy niteny izy nitsitako izay ny alany e. Fantatro ve izany tsy efa omaly ihany any laza taminareo? Izay aza tsy niresaka akory amin'io.
Tsy haiko izay nahavariana azy tao moa za koa somokotra tamin'ny zaridainako e. Mahagaga kosa. Enona reny ataoko raha misy zavatra manjoanjanako any. Eny aza mieritreritra zavatra raha ohatr'izany aloha ianao. Tsy mety ny izany e. Izany mihitsy ka. Andao mihitsy aloha ianao iaraka amiko akarivotra kely any ivelany any. Andao. Ohatra neny Neny ô? Ay vendry e, mandrosoa kia. Fa misy iny? Avy nitomany ny neny izany e? Mahatsiaro sy malahelo amin'io ty anaka. Aniverserany tokoa matsy androany. Feno 12 taona androany izy. Dia tena tsy nandry an'izao fotoana izao tokoa ve izy fa naleony tonga dia lasa sa nisy zavatra nahazo azy ankitiry miora. Aoka moa izay neny na za koa aza ny malahelo anazy e. Narodika koa ny saiko sy mivoky saingy efa nataontsika avokoa ny alanina rehetra mba ahitana azy nefa indrisy e. Tena mafy edy izao ary ny tena tsy zaka saiko dia ny tsy fahafantarana izay mety nahazo azy. Zapako izany neny. Salama ve sa sanatria marary? Mba misy mpikarakara ihany koa ve? Dia apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izay sisa ny azo atao. Aleo aloha araroatiny izao izy mianaka amin'ny resaka izao ka. Hidina any amin'ny ody vetivety aho. Endry tsara ve endry tato e? Satria moa izany fetinao an'io dia tia ny katoanao ty. Avy io tsopony lavitra engany. Avy io Zay inona moa izany ny fanomezana tianao meko anao ka? Izay tiako ve? Tenena aloha dia viteo e. Mba aleo amin'izay ary dada mba hody any amin'ny neny sy miora fa tena malahelo any zareo mafy sady hitako ery izao ny fitaitana any zareo mianaka. Hody any amin'ny neny sy miody? Tsy raiko izany e. Andray mbola aloha loatra raha izao anao ny verina hody. Mba zavatra hafa dia davina e. Inona re izany mba hividian'ny tele ary mba hijereko eto mba nalako fanginana e. Mila mendrika an'izany fangatanao izany kosa ianao ka. Endry tsara aloha raha tianao ny azon'izany fanomezana izany. Fa izao e. Tia aloha ny fanomezana meko anao e. Efa tsy misy mety amako izay angatanao. Raopy tsara kely iny. Mahafatifaty ery ianao izao anatin'ity. Dada Mahepa ka. Ory dada? Mahepa tsy hoe amin'ny anarako aho manomboka androany fa tsy izany dadadanao izany intsony. Dia andana aloha amin'izay ny robine. Efa maika ny hitanao anatin'iny amantsy.
aza matahotra ianao fa tsy ho fitiavana avy aty amiko izany ianao ary ianao izay ho afaka mba hialantsika tamin'ity toerana ity omeo hiahiatrako amin'izao sisa mafarakako izao mila fanampiana tanteraka miafina aminao mitsiko sy ny fahoriana entiko saingy mila tanteraka ty zanako ty mila anao sairay fa makaiza foana ianao tiry maefa alipodiana lava izao tsy tapanao mihitsy ve fahoriana iainanay ataotra anatiny dia any velany any mahavariana anao rehefa avy miasa tsy zany kosa kifa ny asany ampiasana mahataraiky aha ny anao efa ho lava e isan'andro izao eo anao fa fa ho aiza ianao e avy aloha ty miresaka ary ny zavatra latsaka fa ny am-posiny tady andraso hoe lakile ty ie tena lakile anletra amin'ny fanisanina korotanitana natokotany mahavariana ny tady ity andraso ararotiko amin'izao izy variana amin'ny fanazava amin'izy izao dia tsy reko sy zavatra mahavariana azy omihotranoka aleozoka fa namoramora mivaravara zay tamboky be dehibe reto ary ny mahavariana ny tady ary io hitanao zavatra tediavinao ato tady hitanao ve ho any zavatra ny tiadiavinao tato ia tsy misy zavatra tadavika ka evela fotsiny antsy ny hitra tady dia izay ny dirako tady sa hoe misy zavatra tokony hitako ato dadaka jereo manodidina anao dia voavala ny fanontanianao hoe ary eto ty lakile ty dia anjana amin'izay anao mivoaka dia misy koa e mbola tsy maintsy ho fantatra ry dada ny zavatra fenonao ato a tsy mandainga mihitsy mantsy ny fihetsika dia ahoana ny ataontsika izany izao ry maefa ny amin'inona moa io ny amin'ity zazy ity ka fa maninona izy io ka dia tsy mba miraika akory ve anao miteny an'izany dia sanatria ve izany dia atao iainany zavatra niainako nandritrizay firy taon'izay koa ty zanako ao ty ka tsy mba mahita masoandro tsy mahatsapan'izany hoe tsy ho drivotra izany tsy mba miaina toy ny zaza rehetra e fa tediavinao aiza moa izany izy ka tsy maintsy miaraka amin'ny reniny foana ny zaza zanakao io adidinao noho izany a dia mijanona eto aminao foana izy mba aza atao an'izany moa hoe tena miankavy anao ary maefa ho simba ty ihany koa ngeny no avin'ity zazy ty e raha mba misy fitiavanao ny mianaka na dia kely azy ty alao izy mba hianatra juste moa fitiavako anareo mihitsy ny anajanonako anareo ato e sa tiadavinao atao aiza moa izy ka rehefa nandinika dia alao izy ho any amin'eny any izy manko mba afaka miaina toy ny zaza rehetra sady akarary azy koa nge tsy mba mahazo masoandro io e miangavy are a efa nanaiky miogatranao ata dia alao ny zanako mba hiaina toy ny olon-drehetra mba aza manao sainy zaza tsony reriny io dia efa reny ane ianao izao e efa mila matotra amin'izay zany fa raha zany fomba fisainao zany dia mbola tsy ao mihitsy ka inona no ilazako amin'ny reninao raha manontany izy hoe zanak'izy ty entiko ty tsorinao aminy marina ka hoe zanako fa asiako taratasy fotsiny miaraka aminy manazava ny antony tsy izao zava-misy izao no lazaiko azy mazava ho azy tena sarotra be zany e
Misy fitaovana ilainareo mianaka ny optiako dia aleo aloha andeha. Mba tsy ny andro izay resako izay. Manahoana tompoko? Manahoana? Inona ny azoko anampinanao izay? Za mifasaika mba hitady any mioty any azafady. Ilay bandy mifanatala tamin'ny mioty iny. Fahalalana viaiza moa izany ny ahafahan'ny lamaka aty aminay ka. Tsy efa nandrarany lahy moa. Miala tsy indrindra Ramsia. Fantatro tsara izany. Saingy tsy maintsy nakaty satria mba te haheno vaovao momba amin'ny mioty. Ay, mbola tsy nare vaovao fara momba azy izany rangaha io. Vaovao iny izany azafady? Momba amin'ny mioty fa inona indray e? Fa misy inona? Nisy nahazo azy anga? Tsy zavatra ratsy ka. Fa inona ka azafady? Efa ho herintaona izy ny lasa nanambady. Maninona? Ary soarako azy fa tsy elany ny ekeny ampiakatra azy. Andriamanitro? Eny e. Nanaraka lehilahy no tsy nahitana azy nandritra an'izay fotoana maro izay e. Dia izao izy nanorina fiainana miaraka amin'ny lehilahy izao. Fa tena marina ve izany lazainao izany Ramsia? Ohatra fa inona moa no tokony andaikako aminao ry tovolahy? Zazakely nga fahitany lahy? Azafady fa ohatrany nanaitra kely aho le teninao. To vaovao tsy napoziko. Fa eny e. Ileo zakongamba aloha ianao fa ianao koa ty sady manao zavatrako. Misaotra betsaka dia mampamangy any aminy any. Miala tsinona ny elingela tompoko. Eny ary. Aleo fa tompoko tonga any ny apatra e. Mazotoa ianao. Fa iza ilay olona nitondra mototeur maefa? Iza moa fa tsy ilay tovolahy nisaritana tamin'ny mioty tamin'izany iny e. Zany ve? Ie. Manana vaovao momba mioty anga hoana izy ry maefa? Izy raha mba saika nitamy vaovao aty amintsika koko. Dia gaga hoe fahatselanga ho any niaraka taminy tamin'izany. Fa chérie, kalma re ianao raha vao mahazo vaovao dia ianao no ilazako voalohany. Izany dia andana amin'izay miditra any an-trano any e. Neny mbola malalo izany eny mamay be Izany hoe tsapaiko izany zanako neny izany. Way, mbola mamay fa mba efa tonotony izany le zany Izany eny mba tantara indray alohan'ny atolokony Tantara inona ary ny tian'lahy? Tantara traleny tantarainy eny atamin'iniko. Le otriny ahoana moa izany? Le hoe ahoana moa le hoe misy vehivavy kely dia tsy navelan'ny dadany hivoaka tao an-trano. Ay moa ao ary Miantony hitan'lahy? Tsy hitako ka. Misy mamoza ny farafaran'izany. Dada angamba izany le izy Izany davy mipetraka ketengana. eny ary e. Dia izy mianaka. Ato mifatorizana izay. Mino fa endry tsara nareo tato manana fanomezana ho anareo mantsy Izany very dada. Iny izany fanomezana miotinao anay izany? Avenge. Oay, toa fahita lavitra. Fa ino za fahita lavitra izany ary neny? Le fijerena an'ilay tantara ohatry ny tantaraiko anao reny. Ay, le tamin'ny taloha be reny. Hoe, misaotra dada.
misaotra betsaka mahefa ary vivetivety angenao aty fa misinna seria tena marary io zazy io marary eona koa e mamay be foana izy zaza salama be ara no hitako eto izy misy an'ilay cristation io dia seposepotra be foana tena leo mba entina any amin'ny dokotera izy rehefa sao dia ahitana loza marina ka tsy hitako anie izy azoko atao amin'izany e mahefa ianao anie mandalo fotsiny ny ato e izany miaraka amin'ny isan'andro ato rehefa mitena hoe marary io zazy io dia marary izy izany ka tena tsy hitako mihitsy izy azoko atao amin'izany indray zanakao ange io e ka tsy misy miboaka izany eo ary mpiraveko azy zany lasa aloha pareo eo mitondra fanafody ho azy e mahefa nino andeha azakazaka aloha sa andana re miandrendre avy any avao miantsena dia mba miaraka isika mety zany zany io zany tena mety zay fa lasa aloha any ahy e manao miora salamo iza mo fa ngah dia tena nova be ony ahy tsy dia vaovao amiko aloha ilay endrika fa tsy saroko loatra hoe izy miary re miary tena miary tokory tony ela lesy izy zany ka ina zany vaovao zay ely zay angaka i dia tena ely zay ihany no saika tsy fantatry indre mihitsy tena niova be lasa nahazo aina be ianao dia lasa lava volo ny sy nahatadiavako azy aiza koa e sady miaraka amin'ity moto be ity koa saika very aho zaniko fa saika ho any aminay nga aloha ela izy ndre mihitsy ny saika dia dapoka aty zany hoe nanantenany mba hahita ndria fa misy ina lesy tsy dia misy inona fa saika mba hantany vaovao momba mioto fotsiny ndre entona ty arina dia mbola tsy nanadiny le zandry koa foana ianao eny tsy manadino azy ka milamina tsara re ny tokantranony ao e tokantrano mety ahoana tsy azoko ohatray nisy fotoana nandalo tany nitady vaovao momba mioto dia dadanareo no hitako teo dia hoy izy hoe nanaraka lehilahy ho mioto tamin'ireny fotoana tsy nahitana azy reniko dia izao no nivady mihitsy zareo idada ve ny lazan'izany eno zany mba fahasahin'le rangahy iny laingy zany ry miary marina e tena laingy amin'ny daty zany nanomboka tamin'ireny fotoana ireny ka hatramin'izao dia mbola tsy nahazo vao momba anazy mihitsy izay eny fa na dia nizaka nitady azy tamin'ny fomba rehetra ary zany ve eny efa azo ka tsy haina ihany hoe mety nandainga izy aiko fa tsy sanamadika ahy mety nefa dia matitra ery dadanareo no lazan'izany fomba ny daty zany ry miary mahay manafina toetra ratsiny iny sady ianao koa moa tsy indra teo dia izay no nandrangitany ianao ny hitako ary andao aloha ialeto andao no nantoisana andresantsika andao ary mekara ho arinao mianaka mandrosy re tonga natandretoetandreto anareo ao hoe jereko hoay e sakafo be tepe ny eny hoe sakafo be tepe misaotra tata fa inona koa reto nentinao reto fa tsy hitanao angareo sakafonareo manitry ny andro bitsibitsy ireo fa inona koa mahazo an'le raha matoty e fa inona zany tokony etiko aty rehefa tsy ireo etanireo ka fa tsy tsapanao mihitsy ve mifijaliana mianaka mijanona ato mandritry ny firy-taona e mba efa nanaraka izay rehetra nylazanao ihany hatramin'izay avelao re izay mba hivoaka amin'izay ry mahefa na mba hitadavitoerana hafa mba hahazoana rivotra madio re izay na dia mitokamonina azy ay mbola zany ihany aleo andehafatsy
rehefa tsy mihinanareo sakafo ireo nareo dia avy elao simba eo e. Fa ho aiza indray ianao e? Fa lasa ka dada teo ny eny? Eny lesy lasa nivelany any zany izy e? Moaiza moa izy raha tsy hivoaka nivelany any. Fa tsara be ve zany ny enina nivelany any no mahatonga dada makany foana? Ie, tsara be. Ny rivotra madio, ny bozaka maitso. Waa io, ka inona kosa ny bozaka ary ny eny? Ndry mahontsy amin'ny foko loatra ny mahazo ilay zanako. Tsy misy zava-batany momba ny zavatra ny ivelany any fa gahatra miaraka amiko ato foana izy. Raha eo, apio re izay mianaka e. Apio afako mitady hevitra ivoanay ato. Manome toky anao zary ny haiko fa tsy maintsy mbola hivoaka ny ivelany any tsika dia ho hitanao daholo izany zavatra rehetra izany. Fa neny eo? Fa maninona zany ny dada foana ny tsy maintsy mivoaka any? Fa maninona raha mba nen'izay ohatra dia dada mijanona miaraka amiko ato dia na hoentiny neny any kosa? Ka mbola dada aloha ny mahazo mivoaka any lesy ahy. Zany tsika selahy mbola tsy mahazo mivoaka any fa mbola miandry. Ary aleo aloha karakara ny sakafontsika amin'izay ahy dia hoany amin'izay ny côté an'lahy zany a. Ianao neny a, tonga dia ataoko be da be neny a dia neneny sisako eo ihany. Trisinatsy. Rato amin'ity hevitra ity farambe folo taona izay ny tsy mivoako tatontsony. Farambe folo taona tsy nahitako ny hazavany masoandro tsony. Tsy nahitany neny sy ny ora. Neny ahoana re izy amin'izao tsy fahitany azao hoe ahoana ny mety fitsarany aho hoe tampoka teo aho dia tsy hita. Lasa tsy mba nanao velomakory ary miary mba nanahoana tokoa re izay ianao any. Inona koa no mety ho fitsaranao ato aorianany tsy fahitana reny. Andray totsaroko iry ilay resaka fa iny. Mety efa tsy androko tsony ny fotoana ampiakarako anao hovady. Tena tiako loatra ianao. Indrindra moa fotoana hitondranao ny zanantsika rehefa rahatr' izay. Ndry mamy ange zany tiako ery izy amin'ny fanindrinao zany. Saingy ny alantsika eto izao no tokony mamaiky antsika voalohany ka fa firy izany ny zanantsika ozy izy elaka. Mianadaky ia na tonga dia kambana mianadako izao tiako. Ny elahy koa zany tonga dia kambana mihitsy ve? Mianadana kambana ozy izy indry sy matsiry miary. Faharoa tokoa izao ny zanako ankehitriny satria dia afaka volonana vitsivitsy dia andray ny zanako faharoa indray aho. Indry sy matsy fa tsy sazazo tamin'ny fifankatiavantsika roa reto fa azo tamin'ny ray adala. Ilay ray teraka, ilay ray tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy fany ianao ry tata. Reo ianao dia mankala ny tenako ahy. Simbanao no aviko rehetra. Lozanao e, lozanao. Neny, fona sakafo. Ho avy re anaka. Ary dada nga tsy sakafo?
Anga izy mbola tonga hatramin'izao e. Amin'izao oro izao ve? Eno a. Otry. Fa mbola nankeza koa dady iny. Andao sika mianakary to dia sakafo e. Andao rehetra. Sady olona tsy hay na mifiry ve vao tonga no andrasany eto e. Nosina hafana tsara fotsiny sakafony. Fa hono ary neny? Ahoana ke? Neny ve hoa tsy mahatsikaritra hoe lasa hafahafa izany dada ato an-trano ato? Hafahafa hono izany? Hafahafa koa. Lasa ny oro izany. Lasa tsy vita manatrano. Lasa mandany fotoana lava ao amin'ny tranom-boky io. Sa hoe neny tsy mahatsikaritra an'izany? Ay ve izany tiandry olona izay iny? Izay tsy karotra tokoa aloha izay. Saingy inona moa no ataoko ao e? Efa fantatry ny ihany ray nareo ady ny afaran'izay resaka raha manontana izy eo. Ho anareo ny sakafo resy a? Mahasoa ary neny e. Dia mba raomasy ihany ny ataony ivindry neny a. Toa misy zavatra mampiahiahy izany mantsiko. Lasa saina indray mandinika an'ilay resaka isimiora farany. Tsy afiana tokoa aloha fa tena lasa niova mahefy. Lasa tao varimbariny izany, lasa saina lava. Misy fotoana za moa naresahanao izao azy izy dia tsy mifantoka amin'izany akory. Fa ny tena miharihary izao dia ny fiainan'ny vola omenay isaka ny fandraisam-bola. Rehefa notaniana izy dia mahita excuse izany foana. Ary indraindray aza dia tsy mitombona akory ny zavatra lazaina. Dia inona izany manton'izany fivana rehetra izany? Sa ve sanatria mampirafy ahy mahefy? Dia ho vitany ve? Aza hitako aza mahita. Salama ianao Ramsea. Avy ary manaraka ianao e. Soa ianao fa nandalo fa misy mihitsy izy ato. Nieritreritra mantsy hoe anaovako zavatra ty hevitra misy azy ity dia izay no analana an'ireto entany reto fa efa tsy miasa totsony reto e. Sady mahabe voalavo fotsiny ato koa e. Eny eo? Enonao ve izany? Fa inona no hoe henoko? Misy feon'olona miresaka izany ary neny. Tsy hainao ny eny ve izany? Tsy haiko fotsiny hoe avy aiza izany feo izany. Andraso hoe? Fa tena hoe izay mety aminao dia atsoe rehefa vita e. Sady andeha karakara kely mantsy ahy io. Eny tokoa. Tena misy olona ary ny haiko a. Neny izany. Akio hitady avy aiza izany feo izany. Andraso aho fa olo tadiaviko hoe avy aiza izany feo izany. Ary toa tsy misy miresaka tsony. Marina. Andao kikika ary ny haiko a. So mba hian'izavy ihany. Izany indray ry neny a. Avy eto amin'ity lavaka fivoahan'ny rivo ity izany feo izany. Ramsea, vonjeo re. Tena tsy nahainao ilay olona miteny teo ry neny a. Tsy a. Miferena Ramsea. Miferena re a. Fahaizako ny ranga miresaka amin'ny eviteo iny e. Sady avy ao amin'ny tranom-boky mihitsy anie izy izany. Sanatria ve ka aza hitako. Ary inona koa dia ataon'ny ivo? Mitoreny mitady zavatra ireny izy izany. Aleo aloha anatona kely. Rono ary ny ivo a. Taitra koa marina. Efa tonga ianao? Vao tonga mihitsy za io izao.
fa iza zany raha naresaka taminao teo iny dia inona ny ataonareo eto? Ay ve iza tokoa moa ty anaran'izy iny teo fa tsy mety tsaroko mihitsy tena tsy tsaroko. Fa olona fantatrao nga iny dia inona no nataony teo? Leo an'ireto korotanentana be dia be ato amin'ny tranomboky taloha reto ary maefa dia nitady olona hividy sy aka izay mbola mety ampiasaina amin'ireo sady mety ilay koa ty hevitra ty dia nakan'izay nataony teo izy. Ornibo a! Inona e? Dia niditra tato anatin'ny tato izany iny olona iny. Olona tsy fantatra hoe dia navelanao rery tato. Sady tsy nilaza tamiko mialoha akory ianao ny amin'izany zavatra rehetra ataonao ato an-trano ato izany. Nefa dia fantatrao tsara fa manan-danja be amiko daholo ireo boky ireo. Fa inona koa ty mahazo anao e? Inona ary mangalariny ato? Zavatra sarobidy daholo ny eny ao raha matoty e. Sa rehefa mikorotana ny trano dia lasa tsy misy lanja ny entana. Ianao koa izany to tsy azoko. Eo aloha ianao fa hijeriny loka koa e. Ndany e. Ka ahoana? Mbola atao daholo ireo entana sarobidinao? Manaraka mba milazany aloha rehefa misy zavatra tianao atao e. Fa hono tokoa misy zavatra miveriny tadiavinao anga le teo tokotany teo iny. To sahirany ery izy ato ianao mantsy nihodikodina teo. Ay, miresaka an'izany tokoa ianao ry maefa. Fa misy inona? Tsy izany fa iny avy nakan'ireo entan'ireo tao amin'ny otrano io le rangahy dia miantso aho. Gaga raha nilaza izy fa tao maheno feon'olona miantsoantso izany hono izy. Tsy haiko izy na avy tao anatiny tany vilany ilay feo dia izay no nampiodikodina teo. Izany ve? Mba fahafa koa izany sao dia mba le rangahy koa ary nilalo talohana fa reny efa hitanao tao reny ny tao korotanentana daholo dia ireo boky ireo. Mety izay tokoa angamba nefa na izany aza tao nanatra ihany ilay zavatra nilazainy Ay izany nataonareo tao. Ay ianareo androany ary mila tsirenakaiko hoe avy aiza ny boaka izany peo izany. Fa manomboka androany ianao tsy mahazo mikidikidika ny entanao anatiny antsony raha tsy mahazo lalana avy aty amiko. Mazava zay eny re raha miseho. Fa iza le rangahy enina teo e? Mety hoe eno koa ve ny antsoantsonay iny? Lasa koa misaiko hoe fa aiza marina ary ty toerana misy anay ty. Raha fahinoko ilay feo aloha dia avy any ambony mihitsy. Izany hoe ambany-rihana izany ty toerana misy anay ty. Tompo, mino fa iraka avy aminao eny olona tonga teo iny. Kany mba hoeny ka antsoantsonay mianaka teo. Neny fa maninona zany ianao variana be ohatran'izao e? Tsy variana be izany arery ny kofailako izany. Lasa saina kely fotsiny Ka inona ary mahalaza saina neny ao Mbazara ambo? Tsy dia misy ny loatra rehefa mba lasa tany amin'ilay olona retsika teo fotsiny eritreritro Ay fa ho ny marina ho ary neny hoe ahoan'izay? Raha nahinao tsika izany le olona teo ka tafavoakato tsika dia ahoanao izy dady? Dia tany ivelan'ny tany retsika ny fanazava zaniko. Fa zangery neny efa tsy te hijanona intsony. Efa mba te ahita an'izany any ivelany izany. Eny azoko tsara izany ry ny ako saingy efa nanome toky ianao fa tsy maintsy mbola tafavoakato tsika. Fa mbola tsy azoko mihitsy koa nge mahatonga ny data tsy hamelantsika hivoakato e. Ny haiko miangavy anao anaka avelao aloha izany resaka izany hoany. Avelao aloha akana kely fa tena reraka ny fa zao tandremina anao manisy resaka an'izany hoe na eny olona tonga tato izany tsika tamin'ny atoandro raha tonga tadanao enao izay eny ray ary ao fa tsy teny
Fangay ianao mbola tsy hiakatra tolo maefa. Mbola tsy atory e. Andany ianao raha hiakatra. Eny ary fa asa mijalona ela loatra alohan'ny fahita lavitra io ianao fa mbola hiasa maraina. Eny re a. Ary aleo amin'izay aloha andeha ho any amin'izy mianaka so mifoto tamiko eo koa mioraka. Neny eo zay angamba tanta fa misy mamoa varavarana. Fa mifiry zao amin'ity oro ty ve? Sa le olona tamin'ny atoandro ve zany miverany sanany? Malesa fa maninona ty amin'ny andro alina be aty ianao? Fa inona zany no mahataitra anao mahita e? Sa tena nahita olona hafa nareo? Iny an'ity zany ho a tsy amaro zany. Dada fa iny ty ataonao ty e? Olona be voka io dakanao io e, avelao izy. Avelao ry sanako Malesa, nanao inanao nge izy e. Sasabiana fa avelao sanako e. Mbola iny koa ianao e. Zany la inona kosa aloha tezeranao ry dada, tsy manandroy kastanana an'le mihitsy ianao, indrindra hoe olona be voky ka sy afatanana. Tomasamandohatra le lasa ianao mandiana ry dada, atsy ty atanako ty ary tsy salasala mihitsy ampiasan'ity raha mbola mikastanana an'iny eo ianao, aza manatona azy akory ianao a? elabe zany dia mefitra fahatohatra e. Afaka ramana ane zany dia hitatsika eo e. Aoka ry izay reto marina, miangavy anao ary maefa andany ianao mandeha. Hitanana tsara ny valiny zao e. Lasa ianao e, fa no atany saribavitra. Neny tsy naninona ve ianao teo? Neny ao aloha piko ianao hiakatra eto am-pandrindritsy ka ao tazomony tanako. Ao misy aloha ianao neko. Neny a tena manaratsarako sakito izany. Ao aloha aleo aloha io ka mandatsika be eto amin'ny tany eto e, sady jere mandaingeny zany. Ay izany andrekasa inamety neny a zanako nieko. aza mitomany aloha neny e, avy aloha ianao mpiakarika eto am-pandriny ao iany atazomy tsara maty ateko. zay dia aza nimetsika mako loatra ianao ry neny a, dia inona zany no tokony ataontsika amin'ny raha very be amin'izao io ka? Aininy ianao ananapaka namba loany zanako zay hitanao malaisina. Eny ary ty ary tena tsy azoko mihitsy ry neny ty fiainantsika ty a, mba marina e. Ny haiko a misy anjotao aloha ny zavatra lazaiko sy ndrarako anao, saingy miangavy anao ary a enoy ary efa milaza zavatra aminao fa aza miady hevitra be. Neny a ary eo aloha-pio amin'izay hitsanga nefa ndeha hitiovaka. ao ary fahampiako neny e, nefa na oela na oaingana ary neny a dia tsy maintsy lazaina ho any zava-misy rehetra. Arezy maefa e, sa efa any ambany leo aloha hidina any.
atran-dakozia akory ary izy sa arininy reto ny raso hoe tora raha viaiza dia raha niza akaiza izy izany fa misinona raha matotia maefa inona nahazo anao tato e fa misina neny inona mampikikika be anao ary raha iny reto verelany trano reto fa naninona ianao ao jereko dada ao le raha matoa fa inona koa ary tia taitaitra be ty e dada fa inona nahazo anao tato tena vaky mihitsy ny lohako zany aleo aloha sokafana moramora zany ty varavaranty so manaitra nefa matorety karisahirana eto sady mangatsika be koa ty atokotany arama zay aleo aloha jery lamba mehezana ty lohako ty mba tsy avery raha betsony ka tena ny elon'le kiarolahy mihitsy ny amba ny mamelezana teo ay ary manona koa zany tena fanina fanina dada fa misy ina tolozanao minanina ny fotsiny eo fa tsy dalinao ny fanontaniako tsy maninona rea fa nareo mianaka koa zany tena voadona mafy tokoa angamba ny lohanao dia tsy mihevitra ny zavatra lazaina tsony ianao atao ahoana moa no angina fotsiny mijery ty raha eraky ny trano ty sy ny lohanao vaky be io ino tsy zany le izy mianaka fa misy inona hitanao ino alay nandeha niakatra tory alina iny dia mba lasa nandraina kely tao an-dakozia ny anjera tampoka nefa avy eo dia io hitanareo io zany ve ny tena marina ry dada fa inona ary ny tianareo lazaiko anareo e oka aloha izay ny fanontaniana ary mio ry dia avy anao tiry mahefa hodiovy no ratranao io avy eo toizana ny resaka zay mihitsy ny le atao e tena mananeneko kay manany mafiankipiko ka sao mba ho teraka ary ianao ry neny tsy haiko re andriamanitra apio inona re ty ka inona ary ny zavatra azoko atao nampiananao ry neny jereo nge ty anao hoe mampalahelo kely tena teraka misy ariniako ahoana ny atao amin'izany tena tsy misy zavatra haiko ngeny amin'izany miteraka izany ry neny marary ariniako ka ahoana ny fomba hiterahanao roto izany ry neny inona ny fitaovana ampiasaina amin'izany dia za koa ve zany no ampiteraka anao sanatria matahotra ry neny ka marary mafiankipiko antanaiky ny anao maka lamba madio da lamba ngeza hitanao dia atao inona izany akaninao fa za be fanontaniana rasy vetivety ary za koa moa le lamba firafitrako taloha iny io mantsy izao no tena mety natao ho aiza koa ary iny ity kosa ty le lamba ary ny eny ty le izy meo aty dia ndany ianao mivadika tsy ambadika tsy makatsino raha tsy zany miantsonao io avelako reretika zany ianao eny ary fa hivadika tsy ambadika ahy mampalahelo ahy le reniko marina tena mitondra mafy mihitsy izy le rangatsy fanginany tsy hay hoe naka izy mety le takapena taony tamin'iny reny daholy angamba n'izao nateraka tamoka n'iny izao efa mitady kelyntsika ary dadara sanatria maninona eo neny sy ny zazakely
ty oay ary ve efa teraka iny eny dry ary tao tsy mitomany akory ingezany zazakely zany ary eny aingana loenao kapokapoly tareny kapohana eny moa inona no mampatahotra anao eo le hoe kapohana izay ady saiko ataonao atao eny ray ary tsy taitra mihitsy ange zany ary eny alefa ihany aloha e romatra aleo aloha andeha hijerana azy mianaka fa asa zao izay nahazo azy taotaoriana takanahazo azy tamin'ny andro iny tesitra mavokoa dia tsy nahatanany fokontsony dada oay tena miory ty ndry fandeha hoaiza ianao ahoana ninao izay fandeha hoaiza ho a dada misy zavatra ho ataoko amin'ny tranomboky eo fa inona ny ilainao ahy sao dia mamisy anampiko any dada ary eo izay tadavanao ala zay na ary miola fa azalaozana manodikotin-dresaka eo isan'andro ianao mahita manao zavatra tsy manana eritreritra ny anampy akory dada koa zany sa mifasaka an-tany any dada nytoy an'le nahazo anao iny ako fa tsy efa reny ny lazaiko anao sy nivo reny ve ny nahazo ahy inona ny tianao mbola ho tantarako anao eo avelako anao fa mbola be ny zavatra tokony ataoko maily be dada vo maika resy lahatra fa misy zavatra feno mihitsy eo dia inona aleo tsy koloviny eto mivaravarakely eto hikialakely ny so manaraka ka nahiry anaton'ilay iny kosa fa mipereditra hatrano ka aleo amin'izay aloha dia hijerana azy miaraka ato zany angamba le tsy mandinany iny eko ahoany haiko hoe malalahery ianao saiko migavanao miteny sao vo maika nitatra ny olana efa misy ohatray zany zanakona ary misy inona no mandraotra be diholonareo amin'ny mangina ohatran'ilay ninona ireny fatotso tsy misy mitenonareo ary inona koa reo amin'ny tany reo ianao indray mody gaga lehilahy tsy vanina raha ianao miaiko fa misy inona ary mioty ny zanako ny ahesa ny finoana amin'ny zanako tsy manelako ny ainako mody mahagaga anao eo raha reny darika nataonao azy reny ve dia tokony ho gaga ianao hoe afa-jazy tsy vaniny ianao moramora aloha vavanlana zany aza raha inylany ahy raha iadaly tsy hitako izay ilainanao faoriana foana ny mba hoentinao anay mianaka ato izao dia mivononao hatramin'ny zaza tsy manatsiny izao ianana izao ve dia atao hoe tena na ry dada zay aloha misy dia mba hipalioka ty adaly ianao saiko mba tsy misy dikany aminao falasany sady io saingy mba atsao andray faoriana fa mbatengeso ny satra fitondranao anay zao ry eny na niny aloha na tsia dia miala tsiny amin'izao zava-misy izao aleo fa etoko mianka fizazy tony fafantatra ny sazaroa izay nasanmakerateto lasa vetivety aloha aza vo amiko fa tsy azoko ry ny eny tena tsy azoko tena mazava aminao tsy
Ampy mahatonga anao manaiky an'izao zava-misy izao. Fa maniny ianao mbola manaiky miaraka amin'ny olona efa nalany ianao tahaka an'ireny. Neny namoy zanakao angenao noho ny atobin'iny rangahy iny. Sao tsy fantatrao ary zany? Ny haiko tsy manam-bidiny ary tsy vidiny any asa zavatra rehetra ianako. Tsy vidiny ho any mampiana an'izao anao. Mety ho ay ianao vidiny ho ay. Aza tonga tsy ohatry foko mahita anao ohatran'izao. Nefa mirangana tantara ho izay tena zava-misy. Lasa ho any antony lasanao fa tsy vidina anao zao rehetra izao. Asa vela ianao anatin'ny tsy fahalalana. Tena vonina amin'izany tokoa ve sy sainao nefa vonina anatsy dia mila mahalala ny zava-misy marina. Eny ale mino fa sonao tokoa ny mampafantatra ny marina rehetra. Ka eno ery akoho tanterako anao nefa raha azo tao dia rehefa fitohina tao ny zavatra rehetra lazaiko anao. Roapolo taona tokoa izay nipetrahako tato amin'ity trano ity. Nigadrako tato moa izany raha ny tena mariny. Roapolo taona ny tsy mba nahitako izany hazavan'ny masoandro santsony. Ny tsy niainako an'izany rivotra madio izany. Ny tsy nahitako ireo fianakaviako sy ireo namako. Mbola tena tanora tokoa no nalainy mahefa kely ny nipetraka tato. Keriny hoe tsy azoko reny sady angamo tsy tato foana ianao no mipetraka hatramin'izay araka renany tantarainao ary iny. Diso avokoa ny zavatra rehetra voalazako anao ny haiko. Fa ahoana? Sarotra tamiko ny laza aminao marina rehetra hatramin'izay. Sady tsy tia hanimba ny sainao koa mbola zaza loatra ianao tamin'ireny. Saingy inoko fefa tonga amin'ny taona ahafahanao mandray zavatra sy mandinika ianao izao. Tena tsy azoko reny ny tena marina ry ny haiko dia trikaka tsy tokony ho tatanao mihitsy mahefa fakatapehanao. Ahoana tsara? Antrary ny tatako mahefa fa tsy fatiko raha ny tena marina. Nisy toetra sy nasika be tamiko foa ny tatatra amin'izay. Tsy nisy nafaly azy mihitsy sy zavatra nataoko rehetra. Loza inona re zany? Na manaraka izay lazainy na tsy tena hita zavatra nikianina foana izy. Satry ny eo tsy hivoaka ny trano rehefa tsy mianatra fa midy aman-trano foana. Misy fotoana aza moa tamin'izany na andro fianarana aza dia norarany mihitsy tsy teo any am-pianarana. Norarany tsy fandray amin'ny olona mihitsy iny fa na dia ireo namako tsy manatsy ny asa dia jadona avokoa ny zavatra rehetra. Tena ratsy any rangahiana reny. Tsy azoko ny antony izany rehetra izany hatramin'izay. Raha tsy nanomboka tamin'ny fotoana ny tazomany ahakely ny tato. Nitady ny fomba rehetra ny alana tatana miditra taona maro izay satria tsy tiako simba tokoa ny fiainanao. Saingy efa nataony tsara mipetraka tao ny momba nyity trano ity ka tsy misy fomba ialana atao ankoatra ny mivoaka amin'ny farafarana ihany. Neny iny zany zava-toza lasainao zany ary neny izany ny marina rehetra anaka. Tsy fidiny ho antsika ny mijanona ato amin'ity hevitra ity. Saky raha mba tsy miaina tao zavatra rehetra anao fa mba miaina tao tsara reny. Falazanako oe miaiko fa manina ianao. Miaiko Tremandro apirao izany tsy tafetriko andreny arety. Ianao atoko tsy misy farafotsy maevako ny rehetra miverina ianareno ataoko miaiko izay kosa fa mba niafana ilay sevitra be aneviko. Misotranao Andriamanitra. Ny koa efa nanahoana ianao izay
amerena kely aloha zay nahoana loatra re nahoana loatra dia tsy maintsy nandrisy ny ena zavatra mampihoatra n'izao ianao nahoana tsy misy malala ny antony sao rehetra faotsika lesy mba nanontany tena ihany ko hatran'izay mijano loatra ianao ny fa ianao inona moa zavatra nanampy atsolo-kivy sy tsy ho resy ny fanomezam-pona andritra taona makaiza ino zany ary ianao zanaka isinao teo amin'ny fanako ny nanampy atsy avolefina fa hiady hatrany ary mbola mametoky anao fa tsy maintsy tafavoakasika ka eo ampiandrasana n'izany fotoana izany dia miangavy anao ahezako itony mba tsy apetsika loatra ny aretinao tena misaotra mama tena malahelo anao ary manomboka izao dia tsy hitsahatra ny tady fomba ivoahana amintsika tsy avelako animba ny fiainantsika ohatran'izao dia tsy vanina rineny ary mahita hevitra ary neny mahita hevitra ino izany anaka inoange akangady betibetika dia aiza moa izany ny andeha-pianakona ty tokoa tsy maintsy ery akaiky an'ilay zaridainy ry izany angamba ary ino ary izao mbola korofoan'ilay rangahiny izao amin'ity andro aliny ity fa tsy miakatra matory aleva ho jereko any mihitsy ary inona koa ty mbola ataonao ety an-jaridaina ity fa tsy afaka miandra raha pitsymihitsy anga zany zavatra ampilenao zandro maefa hoay nivo fa inona ny ataonao aty ka za zao ny tokony hametraka an'izany fanontaniana izany aminao nosy ty maro dia sanatry be ka hitan'ino ny zavatra nataoko teto hoe nefa raha zany ve dia ho kalina be toy izao izy tsy izany rehefa tsy mety mahatsapa toromaso mihitsy dia izay mbola tsy niakarako tany ambony na izany aza ary maefa ho gaga ny olona raha mahita anao eto amin'izao oro izao mety hisy eritreritra zavatra hafa mihitsy aza andao hiditra aingana tsy nahita inona izy ka mety poso mihitsy izy izany no nahatsikaritra teto saika ratsy iny andao ary variana be nkeny izany ndry koa aky dia manaitra ery tsy nanaitra fa neny ny disy varinako fa iny aloha ny tinian'iny an-jaridaina io fa nga moa dia hoe misy diniana be retsy fa nijery ny akaton'ireto voninkazo reto fotsiny mahafinaritra ery reto izy hitako dadanareo ny tamana ery mikarakara azoko iny fa na amin'ny andro alina azy hitako nareo alina tetiny eriny iny hitako ihany koa mifetsiko dada talohany nanatonan'iny azy iny tsy hitako tsara izay tena nataony teo fa zavatra tsapako fotsiny dia hoe tsy mahazavazava ny ataony dada inyora izao aky vao tena resy lahatra fa manafina zavatra anyko maefa tsy haiko fotsiny hoe inona le izy za moa efa miezaka nilazan'iny an'izany foana fa niny tsy nianao mihitsiko tena mialatsiny akia mialatsiny raha izao vao mahatsapa an'izany fa inona izany no zava-niseho natonga niny ihany dadaka be dehibe akia niezaka nimitraka fotsiny aho andry zanako fa tsy tia anakorotana ny saindry saingy ny aliny no nandresy lahatra fa hoana ry nanao fa nainena tsy nahita an'izay nataony maefa teto raha tsy inona natona azy iny hitako tsara no nataony nefa misy zavatra naleviny dadanareo amoron-jaridainao aleo aloha hijery an'izany olona izany vetivety dia roy toizana nresaka inona ry ty lazainy iny
efa vetivety ange ianao e. Vao tonga viara matoa dia efa atsoatsonareo sady tsy mahakaina akory ny olona. Fa ahoana anga nandreraka be ny asanao tany ka. Zany ve dia mbola tokony anontaniana ihany. Fahina zany dia antsoinao afa maka hitsotsotra kely ahy. Nisy olona ny raha ny avy tany ampiasananao teo fa hoe efa tapitra ho ny fotoana tokony hamerenanao ny fiara. Tany ampiasanao fahiny moa zany ny tena mariny. Ka hatramin'ny robiana moa zany ny saika anafenanao aho hoe voroaka ka ianao. Izay zany mahatonga ny vola omenao ahy isam-bolana lasa miena. Dia viaiza koa nefa nireny vola omenao ahy ireny raha tsy miasa ntsony ianao. Inona daholo re izany fanontaniana izany. Tsara koa rehefa fantatrao ny marina e. Amin'izay aho tsy voatery mandainga aminao. Ndray dia izay fotsiny ve ny tena hitanao ilazana? Tsy misy fandrazavana akory na kely aza. Vola viay zany hoe ahy reny omenao ahy reny. Dia makaiza foana ianao isan'andro hoe mody miasa io. Aleo aloha andeha akaina dia avy eo manome fanazavana anao e. Reraka zay. Rehefa tsy hanome fanazavana ihany ianao dia aleo zany ho hitady raha izany. Aiza resaka sy no entiny teo moa. Aleo savaina hoe inona ny ao anatiny ity. Oay, toa akanjom-behivavy. Mandraso hoe arinina koa ty to sary. Sarin'iza koa reto. Vehivavy mitrotro sasakely. Tsy mazava tsara koa ilay sary. Aleo aloha akasolomaso vetivety. Nivo fa ino ty ataonao? Fa misy ina zany akiny dia maika be riva foanana. Tena malatsiny ary miasa manelongelanao ny kiandro arivity. Fa ahoana? Saingy araka ireny fandraisantsika ireny dia tsy afaka miandro intsony. Toy ny zavatra manodidina izany fa tsy haiko hoe inona misy eo. Zany ve akiny? Fa inona nefa ny trangy? Zany ry miara. Raha iny zasy ny resaka iny dia nilaza tamiko ny eny fa nahita ny dadana nodidina zavatra teo an-jaridaina moa. Maninona tsara? Zany iny e. Fa mila fantaritsika ny hoe inona daholo ny zavatra fen'ny oranga io. Tena hafahafa tokoa zany a. Tsy adalainao ntsony ary maefa. Rehefa tsy tsotra amin'ny marina ianao dia aleo zany ampiseho ny zavatra nafeninao. Miverena ho ahy ianao aty. Raha tsy manao ratsy ianao dia tsy tokony hikapatahotra anao mihitsy e. Tsy hainao zany ianao. Eny ary. Ary tena fa maly be nge dada sy neninareo zany. Fa misy inona nga? Tena tsy haiko mihitsy ry miara. Aleo somary misitrika ihany aloha tsika sao tamintady eo. Ie. Ary iny zany atao izany. Neny. Miora. Mora no siakia. Ao ianao e. Atohina atao sy ny tanako. Miara ianao ry miara. Avela ho amonjy andreko. Nena. Mora Mora aloha fa sao ny dadana eo. Tsy sura hoe tena mona ny enareo ny tanjony fa mety hampangina azy fotsiny. Fa zao Miora. Zao raha tsy mahay manara loatra amin'izao fotoana izao sika dia tsy hanana okazion hanatrarana ny ratsy ataon'ny dadanareo intsony. Tena miala tsiny. Dia ho laza sorona koa ve zany ndreko ry tsy kosa aza manano Miora fa tsy manino izany izy. Jereo iny fa mibatainy neninareo. Aretiny aiza nga izy zany. Aleo aloha sady velonika ihany ny kamera an'ity finday ako ity. Ao amin'ilay tranomboky iny ry miara. Fa entiny atao inona ho azy neny. Ka tsy ao ve le toerana lazainao fa lehan'ny dadanareo mampiahy anao ka. Ie, ao misy. Ay, andao hainga narahana ary izy ireo dia ao sika mahita azy. Tombo, enga nefa tsy fanima le reniko e. Engary
neny zany angamba niranga ifa oatra misy mamovaravarana zany. Ie, izy mihitsy zany. Tadidra neny daholo le resantsika iny eny izy tadidiko. Neny? Neny? Fa nataonao inona ny reniko ry mahefa? Anjoy, jereny ity izy fa mandeha be ny lohany. Neny aleo aloha karaha vetivety any dia manalohana ry neny zao ny ariany rehefa tsy azoko tenenina ka hita mihitsy nareo hoe mpianaka samy be mokondroa. tena efa tsolonatsony ianao rangatia efa nivadika biby ity aloha le rano ry neny eo sy rangaina neny Manao vea zany tsy neny aty aminay ianao zao tsy adidinao zanako ay zanako re olona hitako ihany re mioty fa taiza foana ianao fona neny tena fona tsy manana tena olazana aminao ka sy mpifonana tena malahelo loatra anao ateny satria natrefatra fa tena namalobavaka izy ka natatamoana tretika tena izany betrika andro ety to lasa niena be ay taitra ianao maheto zary zareo teo re miorana fa tsy tady ve ny dirany teo tatonika ary aty ihany zareo tsy azoko ato angeka akoroa tamboky fotsiny mivedy be ka zay rehefa nitazaraiko anizy izy ny zavatra fahafa ho ato ary nina fa misy chambre secret ato zany tsy misy fanazavana mihoatra n'izay amin'izao fa tsy fantatsika fotsiny hoe inona ny ato mety aiza zany ozy ty ny varavarana tena tsy haiko lesy aleo aloha miara mitatsika ena re fa mety mbolo sarotra miary ahoana ki sao dia mba tokony antsy polisy ihany ary sika fa tsy haiko zavatra mbola iseho eto efa tatatsaiky ihany zany atsoy ary sady efa misy porofo ny zavatra nataony dadanareo koa ty ka zany mihitsy andraso ary allo polisy mahefa fa ahoany zao tsy azoko fa izy ty toerana nitondranao anay ity anontany iny zanako ao fa izy nitopotrano ato io ty fa inona ny tiamy mahefa lazainy ato ny tranonay ry neny tato foana mandritry zay taona maro tsy nahitanareo anazy vo maika tsy azoko fa nareo iza moa zany le mipetraka ato dia aiza koa ty toerany ity ary lasaiza rehetra ary laha teo iny fa misy inona ry mio dia iza koa itovolahy io fa na mahafantatra bebe andao aingana niny mitsangana nina mivoaka malaky atsy aoaiky anisany berena ma any ty inona ny ty tsy faniny anao ry mahefa kaika ty avy koa laha ty inona ny ty miaiko avelao zana sy mahefa avelao varavarana ty andana kavelakilana sany anao miaiko andana fonjere olona fa vonolona tsy vaniny io zanako fonjeo ianao ve zany feo aniny zany
Ave izany fa izany ry miay avy ato izany aiza mireto re izany manokatra an'io hoe ay iny kosa fa nisokatra io Adray hitako ihany ianao mata miota Fa maty mahefa ao zanako aiza zany aiza abeko eto miailandro any efa naty zanako azy raha iny anty zany iny fanahy avy tika se raha ny fampitady fa zazakely io rahaparananyenan'ilay eo ay mbola ela ihany satria ary ahoana ny fomba nidirana tamiko ahoana inona ny fomba nidirako tapo ny tsara ho fantatry lahy dia hoe mifarana an'iny asa ratsy ny lahy dia lahy tsy vanina tsy mendrika no ray akory tsy mendrika no velona mihitsy azy zany tsy malalaga elata tsy misy zavatra mifaran'izany ty raha tsy zay ihany no teny vita tiana tsondron'le tovolahy tamin'ny fitoeran-gamana ary tsy tako mihitsy ny nakaniny teo eo ady iny aty iny le te tsy vaniny raha io amisia tsy vaniny io e tsy vanina hoay totorana le tovolahy marina aleo batainy efaokaingy anato e oay ny zanako fa nanenona ny zanako e efa nanao ahoana ny zanako riny efa tsy maninona kizy a tratra ny soka fotsiny izy tamin'ireny zavansetereny dia izay ny natorana azy efa tsy misy ahina fahasalamany fa aza matahotra kia tia hita azy ary neny aleo mba hijery azy mbola reraka be ondrio ny dokotera dia mbola tsy mahazo mihetsiketsika ao rehetra fa efa nyresahako ny mpitsapy dia ampiarahana hevitra ato nareo mianaka ay kosa misaotra neny fa ny mahita anao e tena kely finoana ny tamin'ny mbola hitako anareo efa tsy nanantena ny voaka felona tao tsony tena mifona mioty mifona aminao mifona tsy mba niain'ny tarainanao tamin'ireny fotoana ireny raha mba niainanao mantsy tamin'ireny dia tsy nisy zao rehetra izao dia za koky mifona ry mioty mifona soka aika indrina indrindra izay taona maro izay teto akaikiny tety hafa tsy mahita anay ny ady rery sy ny zaka mafindritra tao mifona kia tena mifona amory reto tsy misy fonanareo izany ilay tsy fanny tao rehefa tonga izao izy ny diso ka aza manamelo tenany amin'izany nareo e afifiniko nareo mianaka